Times dia atao anatin'ny télévision numérique hatramin'izay nefa ny StarTimes dia fournisseur de technologie izay mamokatra zavatra hafa sy zavatra maro. Anisan'izany ny panneau solaire. Ny panneau solaire StarTimes dia efa teo amin'ny tsena afrikaine nanomboka tamin'ny taona 1724 fa tamin'ity taona ity izay vao nametraka izany vokatra vaovao zany ho an'ny StarTimes Madagascar. Au Madagascar, dia kit solaire S50 zany no tonga eto Madagascar afaka jifaina io kit solaire S50 io dia misy panneau photovoltaïque na 10 watts misy radio miaraka amin'ny batterie ohatran'ny karazana power bank zany izy miaraka amin'le radio stocké an'le énergie azo avy amin'le panneau solaire misy ihany koa bluetooth carte SD misy ihany koa jiro anankitelo LED miaraka aminy. Ireo jiro ireo dia afaka mirehatra mandritry ny alina ray manontolo amin'ny hazavana azo avy amin'ny masoandro izay tahirizin'le batterie. Ankoatran'ireo dia manome toboka ihany koa izay amin'ny kalitaon'ny vokatra satria certifié Verasol ny produit izay amidina eto Madagascar. Ao anatin'ny fivoaran'ny StarTimes ny ampitombo ny vokatra amidiny isan-taona nanomboka tamin'ny décodeur TNT tsika dia niakatra tao anatin'ny DTH dia niakatra tao anatin'ny TVA dia izao zany izay mampitombo ny produit anay fotsiny ao anatin'le hoe StarTimes solaire S50 ny natonga ny choix anay amin'le panneau solaire dia ihany koa ampandroso aingakaingana kokoa ny firenena satria mbola misy faritra maro tsy takatry ny herinaratra ankehitriny nefa ny herinaratra dia mitondra fivoarana ho an'ny tanàna anankiray. Na iza zany misy anao eto Madagascar ka misy masoandro izay misy foana dia afaka manjifa ny kit solaire StarTimes ny tokatrano rehetra. Araka ilay teneniko teo hoe certifié Verasol efa nataonay test maro zany ity produit ity dia raha pitahana amin'ny izay efa eny an-tsena ankehitriny dia anisan'ny maharitra indrindra izy raha ohatra ka izay amin'ny hoe lafin'ny fikojakojana fotsiny no manana ihany koa izay service après-vente mature zany efa matianina afaka hidepanen'ireo izay manjifa ny kit solaire StarTimes. Mety amin'ny toetrandro rehetra eto Madagascar ny kit solaire StarTimes. Satria tsy ny fanazavako zany le izy tsy voatery masoandro ihany fa na hazavana fotsiny ary dia efa ampy manome herinaratra ho an'le panneau solaire. Hazavana fotsiny zany ilany tsy voatery hoe mafana na ohatr'izany fa hazavana ny tena antom-pisiny. Raha iresaka ny vidiny indray dia 229 000 ariary ny kit solaire StarTimes. 229 000 ariary izy raha ohatra ka vidina indray mandeha. Misy ihany koa nefa ny facilité de paiement izay afaka atao ao anatin'ny enim-bolana sy 12 volana. Misy petra-bola voalohany atao dia rehefa avy eo misafidy ny mpanjifa na andoha isan-kerinandro na andoha isam-bolana.